Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa tao anatin'ny fandarana mikolo-hevitra indray amin'izao zoma alina izao ampifaliana ampanajana no hanasana antsika mianakavy hanaraka izany hatramin'ny farantakany mahazatra antsika dia loha hevitra roa no entina aminao ho anatin'ny fampelezan-kevitra moa isika amin'izao fotoana izany hoe ny resaka politika no tena miverimberina eny amin'ny fiarahamonina eny ho resana mahakasika an'izany isan'ny zava-misy miantraika amin'ny fiainan'ny olona amin'ny ankapobeny isan'andro ny momba ny lalakely sy ny lalana eto Antananarivo ny zava-misy mahakasika azy ireny izay mampamenimenina ny mponina amin'izao fotoana izao etsak'ilan'izay ihany koa ny mahakasika an'ireo fotodrafitrasa maro samihafa izay ankina ny fiainam-bahoaka fotodrafitrasa iombonana izany kanefa dia i raha malala ihany koa no mahazo azy ireny ho an'ny eto Antananarivo izay renivohitry Madagasikara manambahiny isika tahaka ny mahazatra efatra mirahalahy mianaka no vahintsika hanana endrika kely fa dia 5 lahy izahay no eto amin'ny plateau izany ny kolo-hevitra n'ity ariva ity ho ampahafantariko anareo tsirairay avy izy ireo ato amin'ny ankaviako ato ifeno zara Randimbiarimanana mpitaiza tanora eny amin'ny faritra iva ihany koa no mpanao fanatanjahantena miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny mikolo-hevitra ya faly miarabanao enkajy ya faly miaraban'ny vahoaka malagasy mponina Antananarivo ny eraky Madagasikara sy ny atao amin'ny Kolo TV manaraka an'izao fandarana mikolo-hevitra izao sy ny namana sy tapaka izay miaraka aminay eto ya mbola eto Antananarivo ihany aloha ny kolo hatramin'izao etsakilan'izay atao amin'ny ankavia ato i Mamtina Rakotoniaina ray mpianakaviana ihany koa filohana fikambanana ary mponina Antananarivo miarabanao Zokobe tonga soa eto amin'ny fandarana miaraba ny namana Enikadza miaraba reto namana miray latabatra amiko reto miaraba ny teknisiana any ambadika any ihany koa miaraba mponina Antananarivo tsy akanafaka mienso manaraka izao fandarana mikolo-hevitra izao amin'ity ariva ny azoma ity miaraba daholo tompoko araka izany mikolo-hevitra izahantsika ho azo ny antsiprihan'ny hevitra rehetra ampedina sy arafitra eto misy ihany koa ny mpandrarahara toe-karena izay vahintsika amin'ity anio ity Andriamatoa Zora Zanamasy miarabanao tonga soa eto amin'ny fandarana Voninahitra zay tompoko manaja anao Andriamatoa Enikadza manaja sy miarahaba ny mpiaino rehetra sy tapaka sy namana ary farany moa zany izay isan'ny atao hoe mpanao politika azo ambara hoe tokana miseho amin'izay endrika amin'ny mpanao politika zay tonga eto Andriamatoa Bernard Ravelonjato efa tsy zoviana amin'ny maro ny anarana efa solombavam-bahoaka teo aloha nahavita feptom-piasana intelo ny tenany no ihany koa tompona andraikitra mpanao politika araka nambara teo mpikambana amin'ireo antoko miaradia amin'ny malagasy miara-miainga miarabanao tompoko tonga soa miarabanao Andriamatoa Enikadza miaraba ny teknisianina rehetra ato anatin'ny Kolo TV miaraba ny mpanaraka an'izao fandarana zay ataontsika amin'izao fotoana izao miaraba ny namana zay hiara hiresaka sy tafatafa eny ary tompoko anomboka avy hatrany isika ao anatin'ny ady hevitra araka ny nambara teo roa ny loha hevitra ny voalohany dia ny mikasika ny lalakely ny lalana eto Antananarivo ilain'ny mponina satria raha ambara fa lalan-drà miantoka ny fivezivezena izy ireny ho an'Antananarivo ho arahantsika vetivety aloha hoe ohatrany ahoana ny hevitry ny olom-pirenena nangono ny mpanao gazety teny rehetra teny mahakasika an'izany mba amboarina le paveva sy mba le izy zany tokony mba hitarina kely ny ratsy amboarina ohatry zany pavaratsa ho avy azonao fa tsy mandrava trano fa ny lalakely fotsiny namboarina ohatr'izay izy zany tokony atao mafy le izy rehefa manao an'le zavatra fa tsy atao fombotavanandro da aveo miverina amin'iny foana isataona lasa namboatra foana tokony atao tena hoe mafy tsara mihitsy le zavatra rehefa manao dia mba tsy verimberenana matetika fa jary mandamy vola fotsiny lalakely zany dia atao pave izy le mitsofoka ny elakelan-trano amin'le lalapotaka mampijaly ny olona reny io zany lalana tokony ambarina eto Andrenivohitra ny lalakely ohatra zao ny eto amin'ny fokontany nandotam-pianaka voaloha lalakely ny tatatsa maloto tsy misy manadio fa mba mandray andraikitra hany fokontany fa tsy ampy le vola lio eto miasa manadio an'le lalakely ya izay ny hevitry ny olom-pirenena teny rehetra teny izay nangoniny mpanao gazety raha ohatra ka atambatra dia hoe mila amboarina ny lalakely eto Antananarivo tsy lalakely ihany fa nalana amin'ny ankapobeny raha le olom-pirenena samihafa na nio hevitra teo manana mpitaiza tanora tsika monina ihany koa eny ny faritra riva feno inona ny tena zava-misy mahakasika an'io resaka lalakely io mahakasika ny zava-misy zany momba n'le lalakely dia zao tokony ho jerevana akaiky zany momba n'izy ireny satria raha mandeha gauche ianao na mandeha droite na miakatra ny Antananarivo na eny amin'ny toerana iva na eny amin'ny faritra iva dia misy lalana ratsy daholo amboarina dia avao soloina amboarina dia avao soloina tsy hay hoe inona nanaovana an'le izy tokony ho jerena akaiky zany ny fomba fanamboarana an'le lalana amin'izao fotoana tsy voatery amin'izao fotoana fa enina mipetraka raha ny fitondrana satria nisy ny fitondrana teo
ihany anatin'ny propagande mikabary ery milaza fa eo amboarina ny lalana amboarina noto zao atao zao nefa tsy zava-bita akory zany hatram'izao mandeha zao amin'ny faritra 67 ny amin'iny antotam-penaka amin'iny mandeha amin'iny toeran'iny ianao mandeha amboarina lalana n'androany afaka herinandro simba movy variana amin'ny adila politika sy mifandridradritra sy mifamaly fotsiny dia tsy ny zavatsy ny any amin'ny vahoaka malagasy tsy mba sina fijerevana akaiky fa dia faly ny ady atorana fotsiny tokony ifandeha tokony zany vahoaka malagasy sy mifanjakana zany jerevan'olo iny moa le fanjakana ny vahoaka tokony reo zany jerevana voaloha satria mikasika amin'ny lalana daholo ny asan'ny olombelona rehetra satria na dia asa renao zany misy ny olona manana tômôbilina misy tsy manana misy miasa tenany tokony hojerevana akaiky zany tokony antony zany tokony amboarina akaiky le lalana ary hojerevana eny amin'ny toerana indrindra zany fa eny amin'ny tatatra sy mifandanany rano maloto sy ny karazany eny mandeha dia miteraka aretina isan-karazany any amin'ny lalana daholo misy an'izany miangona ny rano ery miangona ny rano ero zoko beato pony eto Antananarivo zava-misy zay ohatran'ny nahitsy be moa lasa ataoko hoe torapo ve tonga dia nahitsy be le resaky ny namana tato ny zava-misy eny aminareo eny tsy voatery ny eny ambany tanàna mamponina Antananarivo no hitenena sy resahana eto amin'ity fahitalavitra tia iaraha mahalala ny zava-misy ary everiko fa samy miaina an'izany avokoa ny mponina Antananarivo iray manontolo lalana roa miavaka tsara no ampiasain'ny mponina reto Antananarivo dia io lalana lehibe godone hitantsika io dia reny lalakely reny nefa azadino fa anisan'ny tena iainan'ny mponina be indrindra dia ny resaka lalakely ka na tiana na tsy tiana tokony be kokoa no zavatra ho tanteraina sy andaniana vola ho anaty fanamboaran-dalana zany raha ny tanàna Antananarivo amin'ny ankapobeny dia indrindra reny lalakely reny ao anatin'ireny lalakely reny matetika rehefa tonga ary fahavaratra dia tena misy tsy azo ampiasaina mihitsy ary misy aza dia tena sahirana ny olona hiditra ny tokantrano mivokatry ny faharatsiny ny fikarakarana zany lalakely isan-karazany zany efa misy moa ny ezaka zay mety natao teo amin'ny ambaratonga mpitondrana isan-karazany na ny tanàna Antananarivo ihany koa fa saingy ny zavatra azo lazaina sy hita dia hoe mbola mila ezaka bebe kokoa fa tena mbola tsy ampy izay lafo ny fanamboarana ny lalakely izay mbola iresaka ny any amin'ny lalan-dehibe moa itsika rehefa aveo fa ny lalakely moa no entina miainga ao anatin'ny adi-hevitra zay atao dia hoy aho hoe tsaratsara kokoa angamba jerena akaiky ny mikasika ny fanatsarana sy ny tokony atao rehetra amin'izany lalakely izany na tiana na tsy tiana voatondro molotro nareo mpanao politika ianareo no mitantana ny tanàna ianareo no tompona andraikitra teto aotra ny ohatran'ny fahitan'ny olona an'izany satria ohatran'ny tsy hita mivaingana ny hatsaran'ny fotodrafitrasa ohatran'ireny ny zavatra tsara resahana aloha dia hoe nany hoe mpanao politika dia misy karazany misy ny ao anivon'ny mpanatanteraka dia misy ny ao anivon'ny mpanao lalàna ny ao anivon'ny mpanao lalàna ny anankiray dia manara-maso ny fanatanterahana ny asan'ny gouvernemanta ary mmpanatanteraka zany isanambara tonga raha ny eto Antananarivo zany dia ao anatin'ny volom-baoaka tsy napahefana dia anjarany no voalohany manao ny drafitra fampandrosoana an'ilay commune Antananarivo ao anatin'izay dia misy koa ny drafim-panajariana plan d'urbanisme Antananarivo zay raha ohatra ka efa ataontsika hoe lany andro dia fahafantarako azy ohatrany efa nisy révision nataontsika hoe fanotsiana mba hanaraka ny toetrandro hanaraka n'le filana ny zava-misy ny anjarany eo anivon'ny commune zany dia ny anankiray voalohany dia manao an'izay élaboration na famolavolana na fanotsiana raha efa misy le izy ny faharoa dia ny manao mise en œuvre na fanatanterahana ary ny fahatelo ao anatin'izay dia mametraka ny hoe inona ny programma kojakojana andreny lalan'ireny ary ny programma fanabiazana amin'ny fikojakojana sy ny fampiasana amin'ny ara-penitra amin'ny tokony ho izy ireny lalan'ireny zay zany ao anatiny dikan'izay tokony na amin'ny lafin'ny éducation citoyenne na hoe fanabiazana olo-pirenena dia tokony anana fandaharana ny faritana Antananarivo amin'ny aina aman-jery fa tokony hisy mihitsy zany hidiny eny atoerana zany hoe misy animateur zay hidiny eny atoerana entina anazavana ny olona hoe inona moa le zavatra atao ary anazava aminy ko hoe efa ela ny akabeazan'izy ireny dia inona mety olana dia rehefa manao anao zany manamboatra dia hoe azavaina amin'ny olona koa hoe zao ane ny antony ity ary zao a ny teknika zay napetraka tamin'io
dia zao no mety ho lafin-javatra tokony tandremana zany hoe ao anatin'izay serasera zay zany a sady miendrika fanabeazan'olo-pirenena zay zany mbola zava-dehibe tokony atao ny anivon'ny commune zay zany a dia andraikitry ny mpanao politika ary tokony anao tatitra ihany koa eo anatrehan'izay ataontsika hoe zao no vola miditra dia zao no ampiasaina an'izy ireny zay natao hoe redevabilité sociale zany hoe manana didy mba rehefa nambena antrana fitokisana dia mamerina zany zavatra zay atao ary ampahafantarana sy tompotrano miona ny ponina ao anatin'ilay faritra zay atao ka hoe manao misy fanakianana mpanao politika ao anatin'ilay izy a anjaran'izay mpanao politika zany moa zany solomavamboaka tany amina faritra ivelany Antananarivo fa ny fomba fiasa ngamba tokony hitovy rehefa teny hoe zao no ataoko ao anatin'ilay izy a dia zavatra mba tokony ho tanteraka no resahana na zavatra azo tanterahana realista ozy ny fiteny a dia ny fomba zay atao koa tokony pragmatika hoe zavatra tonga dia afaka hiasana no entina andresen-dahatra fa mahavoatsika koa ny hoe tsika poniny ihany koa no mahatonga an'ilay izy voalohany a men'olona vola ianao dia efa tapitra zany ny fifanarahanao amin'ilay olona inona moa no takinao aminy tsy manana redevabilité aminao ntsony izy satria ianao nandray le volany a dia zay zany ny lanan'ilay izy fa raha ohatra ianao a tena hoe ny fifidianana nataonao dia ao anatina atao hoe vote responsable et réfléchi zany hoe safidy tena tompona andraikitra amin'ny safidinao anao ary efa nieritreretinao tsara mihitsy zany lay izy a dia zay no natonga anao natatsabato ho ana olona anankiray zay ametranao fitokisana fa tsy ny hoe taitra ny rano mandroatra na hoe taitra n'le vola anatin'ny mena dia inona tonga anao safidy avy eo anao a dia todiny ny fanapahakevitra nyraisinao dia zay no matetika mahavoa za zao rehefa manao propaganda nandritran'izay propaganda zay dia ny hoe zao no azoko atao dia am'izay zao fomba anaovako azy keo dia am'izay no tsaranao an'ilay izy dia am'izay fotoan'izay za tsy nampiasa vola nefa contre an'izay olona teo amin'ny régime foana zany no anatin'izay amin'izao fotoana zao zava-misy eny amin'ny eny ambany tanàna eny misy an'izay resaka vola izay aloha mandeha miresaka fifidianana na izay mpanao gazety ary maheno an'izay fa efa mba nisy mpanao politika tokoa ve hoe niverina teny aminareo taorinana fifidianana hoe tsy vita ny lalakely fa zao ny antony namba ny resaka nanao tatitra hatramin'izay sa hoe adino sa atseto aloha zany mbola tsy nahita ary mbola tsy nahita amin'ny masoko ny fokotany isan-karazany mety misy manao tatitra fa tsy mahazo valiteny mahafa-po ny antony dia zao raha androany izy no mangataka manao fangatahana ny fokotany tsirairay avy ambarina ny lalana miditra ary ambarina ny lalana miditra aviana miditra avanana tsy mahazo valiteny iny afaka roa volana telo volana moa ve akaiky propagandy dia ambarina amin'izay le izy fa teo amin'ny fitondrana tsy misy zany zavatra zany atao iza daholo ary ny volan'ny commune mialatsiny raha manakihana fa tsy mahitany moa ny tenako sady tsy mpaminany aho koa ka hoe alala hoe zao vola miditra ao amin'ny commune na zao vola miditra ao amin'ny fanjakana na zao vola miditra ao amin'ny kitapo-bola mpanjakana fa ny teny ray aman-dreny ato marina hoe tokony hiditra hilatsaky fotony eny mihitsy ny hoe reto ny lalana simba reto ny lalana mbola azo an-dalana diny ny lalana mbola azo an-dalana avozina lalana simba amboarina fa tsy tokony zany hoe hotsidihana fa kosa nefa tsy hotsidihana fotsiny le izy dia hoe ho atao ty nefa le izy tsy tanteraka akory avy eo am'izao anatin'ny propagande tsika mandeha ny akolafy andaniny sy nakilany milaza hoe ho ambarina am'izao ho ambariny ty raha fa tafapetsaka ao amin'ny torana tokoa raha le olona tonga ao am'le fole manao propagande am'izao fotoana fampelazakevitra hoe raha fa tena tafapetsaka ao am'le toerana adino le toerana le ambany tanàna adino le toerana iny ary rehefa adino le izy tsy tsarona ntsony satria tany am'le nametsahanao toky a hoe ho amboariny ty lalana miditra any aminareo ity zao mantsy zao fa hiditra ny vavaratsy afa ome ratsy ndray ny lalany ho sarotra ny lalana le dia raha fa tonga ao zany sa mialatsiny o raha maverimberina le teny satria araka ny fantaniny enikajy dia valiko aradrafitra valiko aradrariny zany le izy hoe hojerevana akaiky zany le izy dia raha fa midina mijery ka miteny hoe atao ty dia tonga dia mba tanterahana zany fa tsy atao lasako vava fotsiny zany ohatrany hoe matikambo izy tsika amin'izao fotoana ny mpandraharana tiana tsy tiany ianareo no miara-miasa amin'ny fanjakana amin'ny fanatanterahana ny fotodrafitrasa samihafa eto Antananarivo ny tsena isan-karazany ny fantaniko hoe mahinona mety mampitarazoka ny fanamboarana nireny fotodrafitrasa ireny satria na ny fanarenana na ny fikojakojana zavatra ray aloha ngamba tsara petraka hoe n'Antananarivo
Fokontany 2017 amin'izao fotoana izao a dia tamin'ny namisy avosana azy a dia tanàna ho an'olona eo amin'ny 3 hetsy na 4 hetsy teo tamin'izany andro. Efa roa tapitrisa mahery zao ny olona mifamaofao eto Antananarivo. Diso kely loatra zany zao le tanàna. Ohatra manao kiraro tery ianao rehefa ohatra ka ampidirinao na amboarina takininona ary ny kiraro iny rehefa tery izy dia tery aloha zay, ray zay. Faharoa manaraka izany a, misy ny andraikitry ny tsirairay. Andraikitry ny tonga milazain'ny rahalahy tato hoe andraikitry ny fanjakana sy ny mpitondra no milaza hoe rehefa tery dia mila lehibiazina ny tanàna, mila karakaraina ny fotodrafitrasa, mila atao an'izao. Dia andraikitra ny mpitondra koa no milaza hoe tsy eny an-dalambe no mivarotra ny stationnement eny amin'ny toerana fiantsonana fa tsy mipetrapetraka fahatany. Dia amin'izay fotoana izay atao izay handrindrana zany le fiarahamonina. Manarakarak'izay ny namanato moa nilaza hoe atao aiza daholo ny volan'ny commune. Tsika tsara mahafantatra fa eto Madagasikara tsy misy commune, tsy misy tanàna anankiray, tsy misy anankiray maleo tena ara-bola. Zany hoe tsy maintsy zany ny tanàna rehetra eto Madagasikara mandray fanampiana avy any amin'ny fanjakana fohy be vao afaka manao zavatra. Zany zavatra rehetrarehetra zany mila avozina daholo hoe ameo fahefana manapa-kevitra ara-bola ny tanàna dia amin'izay izy azon'ny olona jerevana hoe moa ve mety kokoa ny zavatra nataony. Rehefa miteny ianao hoe fa maninona tsy voaloha ara-potoana ny fanamboarana ilay fotodrafitrasa satria tsy ampy ny volan'ny commune. Amin'izao fotoana izao ny zavatra mahamenatra. AFD olona avy any Frantsa no manampy antsika hanamboatra lala madinika etỳ Antananarivo. Aiza misy an'izany? Rehefa avy eo ianao mitabataba hoe aiza fiandrianam-pirenena sy nefa ianao olona andro rosy ataonao raharaha mangataka visy havanana. Raha ohatra zany tsika ka te hanana ny ambo mahatsikatsika, voalohany indrindra dia hoe tonga milazainy namana tato, za tsy vidiana amin'ny vatoko, za mandohetra, fa rehefa avy eo kosa izay mpanao politika tonga eo tsy maintsy izy mitatotra aty amiko. Aiza nanaovany ny entrana lohako, aiza nanametrahany ny tokony mena azy. Zay le anjara andraikitry ny tsirairay, fa tsy tokony tsika hitsikera be fahatany aloha hoe tsy hoe manome tsiny atsina iroa fa alohan'ny tsikerana aloha hoe tsy mety zao, tsy mety zao, tsy mety zao fa apio zay fa ataovy an'izao tokony manontany tena koa hoe inona ny andraikitry ny tsirairay aloha. Azafady kely namana inkajy tsy hoe anohatra n'izy zokilanako atsy fa eo anatin'ny fandehan'le raha fitantanana ny tanàna amin'ny ankapobeny misolo tena ny vahoaka n'Antananarivo moa tena miresaka eto dia ozy izy hoe ny olana ane ho an'izay olona mifandimby mitondra ny tanàna n'Antananarivo hoe ilay politika fanajariana ny lalakely mihitsy no tsy ananany fa rehefa tonga eo izy vao tratrany sakodimpanina hoe ahoana ny itondrako an'ity raha ity satria ampiasain'ny vahoaka ny akamaroan'ny mponina lay izy. Ary ny zavatra mampime dia izao, ny olona mitondra ny tanàna n'Antananarivo tsisy olona nanitsaka lalakely raha tsy efa lasa be ny tanàna izy aloha vao manao fitsidihana etseroa noho ny kajikajy politika izay atao ao anatin'ny fandehan'le raha. Ka izay ny tenenako hoe ny zavatra tsy maintsy miresaka moa izy mikasika ny hoe mividy vola sy ny sisa. Io anie fifampitaizana napetraky ny mpanao politika amin'ny vahoaka le mividy. Ny olona moa efa latsaka ao anatin'ny fahasahiranana araka ny tenin'ny malagasy hoe ny fahasahiranana mahazaka maniraka tsy tia hanome rariny nefa tsy tia hanome tsiny ihany koa an'ireny vahoaka ireny izay mihazakazaka ny amin'ny fikatsahana vola kely atsiaroa. Fa ny zava-misy dia hoe ny mpanao politika mihitsy no tokony hiezaka hitaiza vahoaka ao anatin'ny fitantanana ny tanàna na ny firenena. Fa ny antoko politika izay mipetraka tsy mary toerana eto amin'ny tany sy ny firenena dia noho izay tsy fahamarina toerana izay dia lasa mampiasa an'izay fahafahamanao eny am-pelantanana hitrandrana ny atao hoe tombontsoa manokana ao anatin'ilay fanaovana politika. Ka izay ny tenenako hoe izay mponina Antananarivo dia milaza mazava tsara ilay fahafantarana mialoha tena olana ao anatin'ny vahoaka. Lalakely moa resana dia aleo angamba hifantoka an'izany ny zavatra ho teneniko hoe ilay lalakely tsy mipetraka mazava ilay politika ho fanajariana ireny lalakely ireny araka ny teny namana tsy ny AFD sy ny sisa rehefa tonga eo amin'ny tanàna n'Antananarivo vao mahafantatra hoe hoadray
ay misy fiaraha miasa amin'ny AFD mikasika ny lalakely ahoana aloha ny amantarantsika eo vao mamantatra an'le lalakely dia mandeha sy mandringa fandehana raharaha ao anatin mety mbola ho azo avotana ve zay trangy zay zany satria miainao nareo eto azo ao na ny feno avy any amantana na ianareo manazava hevitra dia hoe tena efa sarotra ny zava-misy eto amin'ny firenena ka na lalakely ary olana nareo mpanao mety mbola azo avotana mbola azo atao ve mametraka rafitra hoety manatsara an'izany le izy any za zany tsy te hoe isaviritaka be nanao diabolisation anatin'le izy le izy ambiko a araky nyresahany monsieur Zouteo le Tananarivo zany a dia tamin'ny fotoanany nanaovana plan d'urbanisme dia mbola olona vitsikely no nentina namenavina anazy dikan'izay zany a tsy maintsy ahoana ny décongestionner zany ahoana no ahafahana manaparitaka an'le olona ao anatin'izay ao anatin'izay voalohany zany dia ny hoe ahoana ny hitazomana ny olona tsy handeha atao Tananarivo le olona le hoe avany amin'ny atanao amin'le antson'ny amin'ny teny frantsay hoe exode rural le olona mandeha miazakazaka aty Tananarivo koa nefa nitsena lehibe un grand marché dikan'izay le manodidina na Tananarivo zany a lasa ponina Tananarivo rehefa amin'ny atoandro lasa ponina Tananarivo izy rehefa amin'ny atoandro a dia lasa betsaka no ny isan'le ponina zany ny mpampiasa andreny fotodrafitrasa zay atao reny dikan'izay zany a lay étude na le fikarohana entina hanatsarana ahitana ny teknika zay mifanaraka amin'le tena zava-misy zay zany ny tokony ho atsaraintsika ao anatin'le an'le izy a mba hoe infrastructure na hoe fotodrafitrasa tsala amin'ny ahoana no mahazaka ny sy tiana apetraka ary mitsinjo lavitra ao anatin'izay tadio tsara va tanàna Tananarivo any mipetraka amina onaony nefa be dia be natao afanajariana ny makabetsy mitatatra sy anina onaona dia nefa ilay fandehanan'ny olona ilay fandehanan'ny tômobila ilay fametrahana an'ireny trano rehetrarehetra ireny a dia tokony ho jerena tsara ao anatin'izay indrindra rehefa momeny le permis de construire sy anina manaraka an'izay tokoa ve le olona zay zany no zavatra anankiray ary mahavita mametraka fitsipika sy mampiatra le fitsipika koa ve eo anivon'le tanàna dia zany no isan'ny zavatra ataontsika hoe tokony ho apetraka ary ny zavatra anankiray ny tsy ampy dia le oza hoe le fanaovana tatitra satria rehefa tsy vitanao le tatitra dia ohatra nananao be ary anao ohatra ny tsy nanao ary na hoe tsy ampy dia ilay ataontsika hoe autorité na le fahefanao amin'izay fotoan'izay a manjary miena zany dikan'izay tokony ho atao zany zay ahafantaran'ny olona ny zavatra zay tanterahana ny tombotsy ho azo amin'iny ary ny anabeazana azy a fa fotodrafitrasa iombonana io a dia tokony ho arovany rehetrarehetra na mandalo izy a na mipetraka eo anivon'le faritra misy ilay hoe fotodrafitrasa tokony ho arovany rehetrarehetra zay satria hoe iombonana le izy fa ny zavatra mitranga ange misy ange le fotodrafitrasa amboarina anio dia amboarina raha ampitso dia amboarina raha afaka apitso ray aman-dreny atsy mpandrarara toeka reny tafiditra ao anatin'ny politika ny orinasa-mpanao anazy ve reny sa hoe mety any amin'ny teti-bola sa ny oety manao azy sa ny vahoakana Tananarivo mihitsy ny rebirebena amin'le izy za moa zany tianao hiteny hoe misy manao kolikoly eo ambadika eo katsikatsi nga tsy misy a amin'ny fanomezana an'ireny karazana tsena reny mpanara-maso isaky ny ambaratongany mila rahana maso zany hoe rehefa atao ny appel d'offre moa ve ty zavatra nataonyity olona ty zavatra arosonyity manaraka nle tetika ilaina ray aloha zay rehefa avy eo tsy maintsy arahana maso ihany koa ny fanatanterahana n'izay zavatra zay ny olana ny eto amintsika dia zao hoe tsy misy intsony ny fanaraha-maso ny asa rehetra atao manomboka zany a mety misy sasatsasany any ananany fa manomboka any amin'ny asa atao any amin'ny farany ambany indrindra mba rapatonga any amin'ny fandaniana any amin'ny filohan'ny firenena dia tsisy manara-maso tsony aiza moa tsy isy gaboraraka iverenantsika zay fanaraha-maso zay fa zao ndao n'olotra sosikevitra tsika mba olana zava-misy a dia vaolana no entintsika atao anatin'ny adevitra fa tsy ifampikapoka fotsiny eto atomboka ato amin'ny feno ohatra ny ahoana ny zavatra tsotra indrindra mety hoe ahafahana manatsara an'ireny fotodrafitrasa ifotony ireny ny zavatra tsara indrindra zany zao sy manatsara an'ireny fotodrafitrasa ireny a dia zao tsotra be sady mahitsy raha fa jerevana le izy dia tenena hoe atao dia atao fa tsy hoe tenenina vava fotsiny averika moa le izy za moa teo ny teny hoe nakaiza daholo ny volan'ny commune
tsy mametsiny amin'ny commune ary tsy mametsiny koa satria le commune zany tsy mahatery an'le olona mandoa hetra vola nge mety misy fa tsy ampy sarotra ny laza hoe tsy manam-bola ny commune manala baraka amin'ny Madagasikara zany zavatra zany misy hoe fanampiana avy any ivelany na tokony ame 1 million de dollars ny fanampiana avy any ivelany lasa 500 millions de dollars satria ny antony itsika ary miady atoerana de milina zany jerevana kaiky le izy de atao fotsiny le asa de raha fa voateny hoe jerevako ty de ataoko de raha fa tanterahana le izy hoe ataoko ty fa aza matahotsy nareo de ataovy fitentsika ny hevitra iziko be atsy ny angamba sosikevitra ny azoko arosa ao anatin'le izy zay mitahika ihany koa any anatina vahaolana ihany tanàna Antananarivo sy ny lalakely ary ny lalana ankapobeny miaraka ao anatin'izay ny fotodrafitrasa ny zava-misy zany aloha ao anatin'ilay fandehany raharaha de hoy aho hoe le resaka finamanana aloha ao anatin'ny fananganana n'ilay fotodrafitrasa tokony asiana fijerena ihany satria araka ny tenin'ny zokilam-pandraratsy kolokolo ve ozy izy de za miteny hoe ilay kajikajy ny zava-misy ao anatin'ireny matotsy mipetraka ilay fanaraha-maso ao aorianan'ny fanatanterahana ny asa de vokatra ilay kajikajy sy finamanana ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany izay finamanana zay no efa ratsy toerana eto Madagasikara na ao anatin'ny fitantanana ny tanàna na Tananarivo de miteraka fahosana ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra andray ohatra misimisy kokoa ao anatiny atao fotodrafitrasa anankiray ohatra hoe sarona dalina ny anatin'ireny lalakely reny azadino fa anatina lalakely indray mety misy lalan-drano maloto ao anatiny de dalina atao eo ambony sy ny sisa rehefa atao reny zavatra reny de ampiasaina hitsahana olona tsy haiko firy mandritra ny ray volana de potika le izy de rehefa potika de tsy tonga de amboarina noho ny kajikajy isan-karazany fa avela hitatra eo ihany de lasa fahavoazana lehibe noho ny kajikajy sy ny finamanana io de rehefa lasa fahavoazana lehibe de misy famatsim-bola lehibe de mandeha mitoeatra andratrany de izay fandehan'ny zavatra amin'ny ankapobeny eo ihany koa ohatra tsika raha manao anreny akifanina reny zavatra malaza zao eto tanàna ny amin'ny hoe fividianana visy sisa efa fantatra le ponina fa sahirana rabola mitady ny fomba rehetra izy anarenany fiainany de izy tsy mitady zavatra sarotra fa de tapahany le vy mametraka ianao plaky vita amina vy de hoe stop sy ny sisa afaka ray volana volana de afaka ka maninona moa raha nitadiavana hevitra ohatra raha za zao ny be ny tanàna inona moa ny olana raha atao en béton iny zavatra iny mba mety ho kelikely kokoa ny vintana sy ny hoe fahafahan'ny olona mangalatra azy marina fa hoe miditra ao anatina tendance tsika hoe efa tsy de misy mampiasa tsony zany béton zany sy sisa tenako mba nandeha tany ivelany ihany fa mbola misy firenena mampiasa ihany kinona moa ny olana reto Antananarivo raha vadika béton daholo reny rehetrarehetra reny de mety mba kely ny fahavoazana misy ao anatin'izay zavatra iny manaraka zany de izao ao anatin'ilay fitantanana ny tanàna Antananarivo de averiko ihany hoe ilay fifampitaizana taon'ny fiadidin'ny tanàna zay mpitondra ny tanàna sy ny vahoaka araka ny voalazan'ny zokilatasy ny tsy mipetraka zany hoe mifanalavitra lay mpitantana ny fokotany zay tompona andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina sy ilay mpitantana ny tanàna Antananarivo commune urbaine mifanalavitra de rehefa misy zay elanelana eo anatiny ao anatin'ny rotonta izay de lasa mivaralila reny fotodrafitrasy reny de mazava loatra ny fokotany tsy mametraka ny anjara biriky tokony ho ataony ao anatin'ny fifampitazana anivona fiarahamonina ny commune ihany koa nefa mijery fotsiny miandry zay fahasimbana indray anaovana ny kajikajy isan-karazany farany fa efa miazakazaka be any ny fotoana ny filoham-pirenena ho avy manaraka eo zany andrasana daholo zany rehetrarehetra zany ohatra ny ahoana zany ny zavatra andrasana amin'le olona tokony ho lany eo manoloana n'izay raha hoe fotodrafitrasa fotsiny zantsika fitinina vetivety le olona zay tokony ho lany eo de tokony mahalala tsara ny tanàna Antananarivo le fahalalana tanàna Antananarivo efa nandeha tany amina anivon'ny fokotany ianao fa indrindra mahalala ny hoe inona ny olana eo anatin'ny fanajariana ny tanàna Antananarivo zay zany ny tena izy ary ao anatin'izay olona zay afaka hiaradia am'izay anivon'ny gouvernementa afaka anao le mobilisation zany hoe ny anetsika andreo heverina fa mpiara-mombonatoka amin'ny isika eto Madagasikara ao anatin'izay ka dikan'izay raha ohatra olona mbola vo hande hitady hoe amatatra de mbola lany fotoana ary olona raha ohatra olona mbola tsy nanao zavatra tena hoe nisy zavatra mba vitany de am'izay fotoan'izay reo ane ny mpamatsy vola na ny mponina zay mamatsy vola koa avy amin'ny alalan'ny hetra avy amin'ny alalan'ny fandraisana anjara zay tiany atao dia mitady izy hoe aiza ny mety olona azo anaovana ametrahana fitokisana
ka ho tany manemy anrenam-pangady ilay tanàna Antananarivo satria zay zavatra ifanarahana dia mbo tanteraka ao anatin'izay fanaraha-maso ao anatin'izay teknika zay apetraka ary manaraka le drafim-panajariana zany hoe olona entitra koa ao anatin'izay ataontsika hoe fitantanana fantaniana apetraka zany dia ny hoe izy amin'ireo kandida reo zany no mba efa mba nahavita ary manana ny drafim-panajariana ary izy amin'ireo kandida reo no entitra ao anatin'izay fanaraha-maso azo tarafina avy amin'ny alalany hoe raha tao anatin'ny ministerany dia manahavita inona ary inona ny zavabe dehibe na dia kely ary ny vola teo am-pelantanana na dia ao anatin'ny budget d'investissement dia nahitana zavatra maromaro entina hitarafana hoe mba mahay mitondro zany ary rehefa mahavita ianao ka nanao tatitra ianao hitan'ny olona zay dia nanany olona fitokisana dia rehefa iteny ianao rehefa avy hoe zao no zavatra vina hoe endrika Antananarivo mandrosoka zay ny tianao iarahana amin'izay tompona andraikitra na anivon'ny ministera fanajariana ny tany na eo anivon'ny commune dia hoeken'ny olona zay zavatra zay ao anatin'le izy zay ihany no tiako apetraka ao anatin'izay zavatra zay ary zay no natonga ny teny hoe natonganay zany nanohana ny andriamatoa azo renena arivelo zany satria izy ny mahalala reo tsisy mahalala an'izany reo fa izy ny mahalala hoe zao ane ny zavatra tokony isy eo anatin'le an'le izy eny ary tompoko lasy tompoko vavy miazakazaka ny fotoana mbola hivadika amin'ny loha hevitra manaraka isika rehefa avy eo niazahana nantenaina fa dia nahafahana napita ihany koa ny hevitra rehetra manodidina an'izay olana fototra amin'ny lalana eny elekelatrano eny amin'ny tontolo-piainana Antananarivo izay ny zavatra rehetra no resantsika tao anatiny ity fandarana ity rehefa avy eo ny fotoanantsika. Atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fandaharana mikolo hevitra amin'ity anio ity araka nambaranao teny am-piandohana zava-mitranga ihany koa rehefa nresaka fotodrafitrasa ihany tsika tsy alalavitra an'izay saingy ho resantsika ny amin'ny hoe ireny fotodrafitrasa ireny ny zavatra efa vita misy ny manimba vetivety dia simba ary isan'ny atao hoe manome endrika ratsy any Madagasikara izany amin'ny ankapobeny satria tsy eto Antananarivo ihany fa hatrany amin'ny faritra maro samihafa dia olana iombonany hoe fanimbana ny zavatra efa vita io zany ao anatin'izay hoe fiainana andavanandro ny mporona izay ndao arahantsika vetivety ny hevitry ny olom-pirenena mahakasika an'izany an'le vahoaka ny fahatantoko anefa ny olona ray manimba an'le zavatra atao na olona roa neo le vahoaka be somaro amin'izay tonga dia hiaran'le fahatantoko sy ny firenena tena le vahoaka nanimba le dala fa an'ny vahoaka ny fatiatoka fa tsy an'ny fanjakana hitanao matoka hoe anao ny vahoaka io pefilo io zao raha vaky ny rano tsy ny fanjakana matiatoka fa ny vahoaka indrindra fa aty amin'ny faritra iva tonga dia perita nge ohatr'izay mazava ho azy fa ny fatiantoka dia tsy maintsy ho an'ny vahoaka ihany kanefa ny olo-tokana nanimba anazy mampalahelo dia mampalahelo le toe-javatra ohatran'izany tokony isaina sy andinika ny tsirairay zany amin'izay zavatra rehetrarehetra tokony atao hitanao ny fiatraikany amin'ilay zao hitanao ohatra hoe raha sanatria zao mitaraiky le fiakaran'le vary dia tonga dia maty tompy rano zany le vary dia efa reta tsara io zany lasa tsy maintsy vidy vary ndray dia lasa fandrakana zany lasa tsy maintsy lasa vetery tsy maintsy manafatra vary ary amin'ny vahoaka fatiantoka aloha voalohany indrindra dia amin'ny fandrakana dia amin'ny commune fa mba niangatahana zany ny vahoaka malagasy tokony tsy isanimbanimba fanana tena mponina malagasy ihany ke zany fa mba niangatahana atsika vahoaka malagasy zany aloha mba ilama le fampotipotehan-dravatsy ya zay ny hevitry ny olom-pirenena raha fitinina dia hoe atsika ihany ny fahavoazana any vahoaka ihany ny fahavoazana ao anatin'izay ny zava-misy any amin'ny faritra iva ny olona ray manimba ny zavatra ny olona ray manimba zavatra moa ny vahoaka manana fatiantoko amamplis ihany koa mbola enatra sy baraka ho an'ny Madagasikara ho an'ny vahiny mitsidika ty firenena malagasy zay manana ny asony manokany ity tsika malagasy moa mbola malaza raha mbola eraka zao tontolo zao satria ny zava-fananana ananantsika malagasy tsy ananany firenena hafa any ivelany any le fotodrafitrasa mantsy ny tena olana ao anatin'izay satria na ny sarona dalina aza misy mangalatra ny sisy mety inona daholo mety antony mahatonga an'izay raha ny fahitanareo azy eny fiarahamonina eny ny ahako aloha ao anatin'izay resaka izay ny zavatra tiako apetraka dia izao zavatra roa mantsy ny ingain'ny fahasimban'ny fotodrafitrasa ireny na vokatry ny tsy fitandremana ataon'ny mponina
ho an'ny zavatra sasatsasany na tonga dia fahasimbana ankitsirano fotsiny zao noho ny tsy fitiavana an'ilay olona nanatanteraka n'ilay fotodrafitrasa. Ny mandrerana Madagasikara mihitsy angesahana amin'izay zavatra zay eo zany mahatonga mametraka hoe tokony ezaka koa isika vahoaka ifampitaiza ao anatin'ilay fiarahamonina misy atsika. Rehefa misy zavatra everina fa mety hanohitohina an'izay everina tombontsoa iombonana zay napetraka ny fitondram-panjakana zay misy na izy ao anatin'ny fitantanana dia tokony hiaraka isika rehetra hiaro sy hitandro mandrakariva n'izay fananana iombonana zay. Fa ilay fifampitezana eo amin'ny samby vahoaka tsy misy fa mijerena fotsiny ohatry ny tanina lavona rehefa misy zavatra ataon'ny sasany dia ireny rehetrarehetra ireny no vao maika miteraka fahavoasana lehibe. Eny aza moa eny fiarahamonina rehefa mba miteny ianao dia miezaka ny olona sasany miteny hoe nga io any dada sa neny sy ny sisa zay mitovitovy amin'izany zay everina fa toetsaina tsy mitondra ho any fampandrosoana na inona zavatra ho atao eto amin'ny tany sy ny firenena. Manaraka izany tsy kely fa lehibe ilay adidy sy andraikitry ny fiarahamonim-pirenena mihitsy ao anatin'ny fifampitaizana eto anivon'ny firenena no mampiomehy satria ny fiarahamonim-pirenena moa na le lazaina miteny farany tsy hay hoe société civile aza efa lasa sadasada manatsoratra satria mifantoka loatra any politika tsy ao itsony le fifampitaizana raha-piarahamonina tokony atao zay adidina ankinina aminy. Ka izany rehetrarehetra izany mitambatra sy me mahazo vahana eto amin'ny tany sy ny firenena no vao maika mampiroboka n'ilay firenena ny anatin'ny faharatsiana ka hoy aho hoe tokony hiaraka ifony rehetrarehetra na ny vahoaka na mpitondra fanjakana na ireo everina fikambanana atoko politika sy ny sisa. Resaka toe-tsaina ohatrany hoe misy olana lehibe zany amin'izao fotoana izao eto amintsika io toe-tsaina io ve tsy napetraka le crise na le fifandimbiasan-javatra tsy nanjary na tsy nahomby teto amin'ny firenena ka lasa hoe mitadiny an'io anina ny an'io rehefa an'ny afaka tsy mahakasika anamby vantana na tetezana andehanako rapitso ara dia azoko tsoahana andro vy azoko sombaina ny ao an-trano ihany nitandrovako. Zao le izy enkaja raha ohatra ianao ka raha mpianakaviana mananjanaka folo ka nany sakafo omenan'ireo zanakao ireo raha tsy anananao androany dia ozy ianao hoe aloha maty-rapitso toy izay maty androany apokako ny azy zavatra hitako hoe misy tapabiry azoko anaovana vola dia alaiko iny satria aleoko maty-rapitso. Inona no mahatonga an'ilay olona tsy mifanaja tsy marina nge mila mifampitaiza fa maninona tsika tsy afaka mifanaja intsony tsy afaka manaja mifananana iombonana intsony satria efa andohalika ny ranombary mba tsy ilazana hoe atenda ny ranombary. Ny olana voalohany indrindra zany dia ny olana na toe-karena. Eto amin'ny tanàna Antananarivo izy efa roa tapitrisa mahery ny olona mifamaofao eto. Ireo olona roa tapitrisa ireo ve afaka mahita asa na zavatra ahafahany mivelona eto Antananarivo raha mandeha eny an-tsena nge ianao ka zavatra mitovy no amidin'ny olona efo 30 milahatra eo avelona ve zany dia mipetraka zany le fanontaniana hoe move isika hitsabo le fery efa omamiadana mahazo dia miseho fery dia mbola le fery ihany aloha nitsabona fa tsy le omamiadana le aretina lehibe mahazo atsika zao dia tsompotsony ny tanàna efa tsy mahavelona tsony io tanàna io tsy mahavelona zay olona tonga eo dia aloha eritreretina zany amin'izay fotoana zay alebiazo ny tanàna ataovy mahavelona zay olona miaso amin'io tanàna io ny zavatra alehany eo dia amin'izay fotoana zay tsisy mangalatra tsony zay le izy. Fa raha ohatra ka hoe hitsabo ny hoe ny ferikely tazamaso tsy ahavaolana itsika. Ny zavatra antranga ihany koa nefa ny tataoto raha resaka fotodrafitrasa zay ary zay ny tena tiako anontanina ny zokobe ray aman-dreny ato satria efa solombaombaoka teo aloha tery Ambotro Manjaka ohatra nisy fefilo zay natao hoe anampiana Tatsahanarivo ny fambolem-bary misy nanimba le izy ary hita masy fa misy manimba manala le vato entina anatsarana le izy. Resaka fahantranany hoe antony mahatonga an'izay fahantranany resaka raha toe-karena mihitsy inona mety rafitra tsara apetraka zany amin'izao fotoana izao hoentina miatrika an'izany rehetrarehetra zany satria tena mifandroy le sosialy sy le toe-karena ary le fotom-pisainana. Le izy aloha zany misy lafin-zavatra maro ny tsara resahana raha iresaka zay barazy tohadrano zany resahanao ao anatina fanajariana ny voalohany aloha dia ny hoe mahatsiaro tena tompon-draharaha ary tompon'le fotodrafitrasa tokoa ve zany le olona anaovana le fotodrafitrasa zay zany no apetraka rehefa tompony izy saro-piaro izy dia amin'izay fotoana zay zany iny izy mametraka zay lamina. Ny faharoa ilay teknisianina na le orinasa miaraka amin'izay ministera manao an'ilay tetikasa dia nametraka ve
no hoe misy manuel de gestion d'entretien zay mipetraka ary hainy olona ahafahany mamolona fandaranasa ikojakojanan'io ao anatin'izay fandaranasa zay na fanabiazana na ny vola entina anamboarana n'izay anina rehetrarehetra fa mifahatelo za any amina faritra ivelana Antananarivo no naalany dia mahita matetika be deabe ny an'izay no hoe alohany anaovana li inona ny olana sao de misy olana fanana tany ao sao de misy olana hafa ao ohatra hoe maka zany barazy zany ianao raha any ambon'le rano no manasa lamba le olona de simba le béton aty de dikan'izay zany tokony tady hoe aiza ny toerana anaovana fanasan-damba zany hoe misy environnement tontolo be deabe zany ilaina jerena rehefa ohatra anamboatra fotodrafitrasa anankiray ianao aty aloha mandritriny ary aorina ao anatin'izay le fanabiazana fa ny zava-dehibe de ny hoe mahatsiaro tena tompony-raha raha maître de l'ouvrage izy tompony le fotodrafitrasa izy ary fatany ko fa hoe lafo zay ny matetika mahatsara n'le asina mandray anjara izy na de ataontsika symbolika fa rehefa nandray anjara atao izy tsemboka atao izy de tadidiny hoe manaraka raha mbola sahirana zay saro-piaro izy amin'ny lafin'le izy zay anankiray fa faharoa tamin'ny tanàna Antananarivo de zao ahoana no anakelezana ampienana ny olona mandeha atao amin'ny tanàna Antananarivo satria araka ny lazaina hoe kely izy namola volana azy nandrafetana azy ahoana zany nisina nouvelle ville any amin'ny toerana tamin'izanjanatra tany andafy de mahita hoe misy bloc administratif atao any amina toerana na io embouteillage io ary any amina toerana manodidina de any daholo le olona any izy azo atao zany misy centre commercial any izy no apetraka de kely zany no mandeha aty rehefa kely no mandeha aty satria de any kio zany ahoana ny fixena azy any zany hoe le toekarena any toekarena zay toekarena mifototra amina fiarina amin'ny tontolo ambany vohatra dia ahoana no afahana hoe lay fiarina any ve de mahavelona ka tsy atonga azy hiakatra ty Antananarivo zay zao anatin'ny programme anasan'ny Adjoandreny Narvelo flo Adjoandreny Narvelo de ny hoe ao anatin'le fampandrosoana tontolo ambany vohatra dia jerena amina systémique zany hoe zavatra maromaro intégré zavatra maromaro ray voajery ao anatin'izy izy no mera miainga avy amina tontolo ambany vohatra dikazay mahalala tsara zany hoe ao anatina optique marketing filaza zany hoe le fiarinao dia azo vokatra zay azonao dia ahita tsena ianao am'izay lafin'izay ahita mpividy ianao zafin'izay ahoana nanampianany olona zany ao anatin'ny fehezana ilay famokarana sy ilay indrindrindrindra ilay lalambarotra de zay ao anatin'ny programme rehefa mamaky le programmany dia misy zavatra efa matipaika ao anatin'izay lafin'izay na ny fahafahan'ny olona mamokatra ny productivité ny apakatra an'izay na ny fifehezana an-tsena zay ampiasana ny teknôlôjia vaovao ampiasana ny fiarahana amin'ny mpandraraha rehetrarehetra zay lafin'izay zany no ahafahan'ny olona mijanona any izy de rehefa tamijanona any izy vitsy no mampiasa fa le olona zany tsy velona any de voatery miakatra ty amin'ny faritra Antananarivo mihevitra izy fa rehefa mivaribarotra ianao de efa mety velona hoe zay le hoe aleo maty rapitsy zay maty androany zay zany no anankiray ao anatin'izy ary mino afa izy fotoana zay fampiresahana sy amoaboasana amin'ny programme an'izay moa zany zay naharesy lahatra anay natonga nanoana azy am'izay fampandrosoana ny tontolo ambany vohatra sy ny resaka famoronana asa zany amin'ny fanaovana grand projet zany misy tetika asa maro dia ahafahan'ny olona mahazo asa am'izay fotoan'izay ivelany hoe any am'izao France iverina ve mety azo lazaina ve hoe vaolana manoloana an'izay resaka hoe fotodrafitrasa misy manimba sinsisy zay zay hoe fanomezana asa ho an-tanora ianao mpitaiza tanora eny amin'ny faritra ivaraha teo raha rasy ny tsindrokolo raha toka omena asa ny tanora satria araka ny tenin'ny ray aman-dreny hoe aloha mahatrapito zay maty androany zay zany tsy toe-tsaina ntsony zay am'izany am'izao fotoana marina le teniny hoe raha ny asa atao izy ndray andro sy nanjay anjara teo mety ho saro-piaro amin'io ihany nefa na izany na zany aza mba tokony jerevana ihany le ambany tanàna hoe betsaka ny tsy anasa efa konge raha ijery konkoa le hoe mpitondra hoe iza ny tsy anasa tsy izy ange nitady tsy izy mangididy ndeha otsorona fa ianao mangididy mila otsorona zany ny antony zany hoe tokony mandeha mijery an'le asa zany ianao hoe mitady asa raha tsy mitady ianao tsy mahita
raha tsy mandondona ianao tsisy ama raha tsy mangataka ianao tsisy anome ka amboarina le toetsaina zany nina zany fainana amin'ny faritra iva tsisy tombontsoa anao ary tsy azahoanao ny fanjakany lanitra na nombanao fananam-pokon'olona sy fananam-panjakana ka jerevo akaiky fa aza hoe io misy vy ratsy sodiro izavatsy io de andeha ho piahanao taisotsotoka ianao na tsy haiko mimpandrongomy moa tsy verana tsony amin'izao fotoana mantsy misy milaza fa mimpanao ringby jolamboto mpandrongony disevitra le olona misy ny mandrongony de misy ny jolamboto fa tsy ny 100% mpanao ringby akory zay zavatra zay fa ohatra anazy zao za mitaiza zaza tanora za mampianatra ara-toetsaina mampianatra ny fahalalam-pomba mampianatra zay zao ny zavatra atao de zao ny zavatra tsy azo atao zao ny lalana azo izorana zao ny lalana tsy azo izorana inona mba sport anao zay zao ohatra ny zao ny azo ny jouerako ny dasaiko am'izay zavatra zay satria ao anatin'ny jouerako io moa zany tahaka ny centre losa tsy losan'izay maharary misy jolamboty de afa nahitsy tenenina raha tsy ny jouerako ve vidiviko any ambony terrain raha tsy misy faute ataony tsy azo ahitsy izy ka ny antony zany de hoe arao maso akaiky ho an'ny mpitondra fanjakana sy ny manam-pahefana ny manao manimba mamotika an'ireny zavatra mamotika an'ireny zava-panjakana ireny na eny amin'ny tontolo iainana ireny ika fananantsika malagasy fa tsy sanatsika akory hoe ho an'ny olona nanamboatra iny na hoe ho an'ny olona na mitondra teo hoe anao mandrak'izay io ary aza maka tsy mera zany fa tsisy tombotsoa anao fa raha alainao ny vy araka ny tenin'reto ray aman-dreny isan-karazany reto moa raha misy vy miantony ery ka alainao iny ka amidinao ery mividiana ny fanjakana an'io mety any amin'ny ohatsy ny 100 000 francs efa nio amidinao 10 000 francs tsy mampitombo anao io sady tsy mampatavy anao vao maika io makahi anao ary tsy mahatonga anao aizy zavatra io fambarina le toetsaina zany hoe tsy tokony sombasombainy reny zavatsy reny ary mangataka ny fitondram-panjakana ihany konkoa hoe arao maso akaiky ary ametsahana ny lalàna amaizana an'ireny olona mamotipotika amin'ny toerana isan-karazany ireny amin'ny maha hoe raha-mpianakaviana anao eto Antananarivo ihany koa raha ohatra zany ianao manoloana candidat filoham-pirenena anankiray manoloana n'izay atao hoe lavaka misy amin'ny fiarahamonina malagasy zay inona ny zavatra takianao voalohany ahafahana manarina n'ity firenena ity za zao raha naheno ny resaka nataon'ny namana avy any ambany tanàna sy ny zokla Bernard atsy zay mpitarika toko politika de faly satria ny avy ato ambany tanàna de mihevitra fa ilaina ny fanatsarana fifampitaizana fanovana toetsaina manoloana ny zavatra misy eto anivon'ny fiarahamonina fa izay no mitondra fandrosoana hoy aho hoe raha mipakany amin'ny isam-batan'olona any ambany tanàna zany sy mimponina akapoben'ny firenena zavatra tena tsara de tsara tokoa namana Bernard nanazavany amin'ny mety hoe programme anasa sy ny eritreretin'ny candidat azo hitantanana ny tany sy ny firenena raha tonga eo izy raha pitso raha afaka pitso de hoy aho hoe tena faly ahako ao anatin'izay resaka rehetrarehetra zay satria misy ihany koa moa resaka nataon'ny candidat azo zay reko tamin'ny fahitalavitra hoe ny tena tokony ho atao sarotra ny ampidina ny vidim-bary fa ny tsy maintsy atao de hoe ahoana nananany vahoaka vola ahafahany mividy an'izay vidina vary eo ka zavatra lehibe zany ary tena mendrika ite hafana sy omena dera ary mendrika hotoanana fa hoy aho hoe engany ianareo mpanao politika rehetra izay manodidina n'izany candidat zany mba samy isikim-ponitra no metana anazy ahafahany manatanteraka amin'ny programme anasa zay matimatesany amin'ny vahoaka amin'izao fotoana fampelezan-kevitra zao fa izay zavatra tokony ho takiana voalohany amin'ny olona zay latsaka ho fidina eto amin'ny tany sy ny firenena satria zavatra rehetra zay avoakan'ny olona eo de mety azo resahana avokoa ny ataon'ny candidat zany azo resahana avokoa ary mety azo enona avokoa fa ny tena tsara indrindra de hoe omeo tanana izy ahafahany manatanteraka an'izany programme anasa isan-karazany zany amin'ny fotoana tongavany eo mba tsy hivily lalana mekaviana mekavanana ary za minso mahatoko fa mahita an'izao ray aman-dreny sady bogosy ny be detante zao ah koa everiko fa tsy hanolo bato mafana ny candidat zao a fa tena hanome tanana azy amin'ny fanatanterahana zay tokony ho tanterahina rehetra ianareo hoentsika mamaraparana azy ny resaka toe-karena mifandroy amin'izay resaka toe-tsaina izay a mety misy tolo-kevitra ve avy any aminao amin'ny mampandrarara toe-karena hoentina mampifameno an'izay ahafahana sady mikolo ny fotodrafitrasany mampandroso ny tanàna amin'ny ankapobeny ihany koa ny fiarahamonina efa voalaza tao hoe tsy maintsy tezaina ny olona tsirairay avy tsy voatery ny any ambany tanàna ihany ake ny tezaina fa nahita mbola latabatra matonga misy ny olona mangalatra any amin'ny fisika sy ny namany reny koa nge alatra mila fitezana mila zany fitezana mila koa fararaha maso rehefa tsy rehefa tsarahanao maso ny olona de rehefa zay zavatra tsotra indrindra no ataony de maka zay efa vita no ataony mila zany ny fitezana mila ny fanaraha maso de misy zavatra koa tsy maintsy mipetraka hoe
atao zay ahafahan'le olona miary tsy neny ambany tanàna ihany manana problemany tsy afaka neny ambany tanàna mety tsy manana asa izy amin'izao fotoana zao satria tereto fa mpandraraha malagasy rehetra koa nge ka sahirana amin'izao fotoana zao inona zany zay io no nresan'ny namanato hoe tontolo le izy tontolo ray manontolo sistemika le problema dia zay zavatra zay zany tsy maintsy mahasoana zay mahatonga an'le izy hoe tsy le ferikely hitaza maso ihany tokony jerena fa le aretina ray manontolo mihitsy tsika moa teo resaka lalana rehefa miresaka lalana zany dia tsy maintsy miresaka tanàna fanabeazana tanàna zao ianareo miresaka hoe firenena dia eo zany hoe iza ny olona enao tsy na miresaka hoe ina ny ifandraisan'le tontolo le lalakely sy ny fifidianana zao mba antanio aloha amin'ireo candidat reo iza manana programma iza mba nanohatra programma dia aiza ny sosikevitra mikasika an'izay zavatra zay raha tokony izy tokony misy programma 3 aloha zao ampelantanan'ny olom-pirenena firy amin'ireo zao nefa mba nanolotra eny ary farany programma 3 ampelantanan'ny olom-pirenena nanona candidat ray ianao teo fa nytiako atongavana dia hoe ahoana ny avatarany olona hoe avita iny olona iny satria na tiana na tsy tiana mahavita daholo ireo matonga joro eo ary matoa candidat ny ekenina mahafian'ny fepetra olom-pirenena afaka mitondra firenena ihany keo zavatra roa no resahako mikasika an'izay voalohany a dia ny hoe tsy le fitenenana hoe zao no ataoko fa hoe ahoana ny fomba ahafahanao manatanteraka ka mety azo tsaraina fa mety ho vitanao azo tobanana za zao rehefa manao propagande dia za miteny hoe zao no ataoko ary zao ny fomba hanatanterahako azy fa ny faharoa ny olona zay efa tsarainy olona koa hoe mba ianao ve zany a efa mba nisy zavatra mba nataonao amin'y français success story zany hoe miteny anglisy moa zany success story zany hoe efa mba nisy zavatra ve nataonao entin'olona anamariana fa ianao raha miteny an'izao dia mety hatanteraka le izy zay zany no anankiray etirizarana azy ary ny fahatelo a manaiky ianao interpellé na manaiky ianao zany ametraha-panontaniana sotsaraina zay zany mikasika an'le zavatra zay zany no anankiray isany hoe tombon-dany ananan'ny azo andrenana ary velo voalohany izy efa nisy zavatra maromaro no nataony ary ao anatin'ilay drafim-panajariana dia avy amin'ny alalan'ny asa efa nisy asa nataony raha teto amin'ny faritra Antananarivo sy era Madagasikara mihitsiny ary izy nametraka an'izay koa hoe misy ny étude zay ataony ny technicienne fa misy koa le fiainoana an'le olona hoe ny olona mibabinetana malala ny avesany sy fomba hitondrana azy dia rehefa ampiarahanao reo ka niara-nandray anjara le olona reo a dia amin'izay fotoana zay mipetraka le tompon-draharaha dia zay fomba fijery zay koa zany isany hoe fomba fijery ananany ary approche na hoe fomba fiasa zay apetrany ka eo zany no mahatonga amin'ny teny hoe le izy zany a rehefa andeha ametra-panontaniana iny andeha androsabato ianao dia tsy maintsy zay nipetraka ao anatin'ny sain'ny olona hoe amin'izay resahan'le olona reo dia efa mba nahavita ve na dia sy hoe tonga fanjakana zany fa any amin'le toerana any inona no lazainy inona ny kapasité ny entina anatanteraka an'izay zavatra zay ary ahoana ny fomba entina anatanterahana zany hoe misy programma fa mise en œuvre n'le programma fanatanterahana le programma zay ny tokony apetraka amintsika fa ny problème zay lazaiko zay foana za mialatsiny aminao zany fa contre tamin'ny team mouvance Ravalomanana député moa nataoko tanata zay contre tamin'ny Arema tamin'ny 1998 contre tamin'ny Hervelona zany hoe le olona rehetra fa rehefa manazava ianao amin'ny olona hoe zao ane fomba anatanterahana azy dia ny safidy ihany izy ao anatin'izay fa zao arebirebena ao anatin'le vola aloha satria sahirana mifantaniana mipetraka dia hoe natao sairalina ve le olona mba hafahana mividy azy eny ary tompoko lasy tompoko vavy maro moa no mbola azo resany satria be deaibe ny zava-mitranga izahay mpanao gazety midiny eny ambany tanàna eny koa miresaka amin'ny olona rehetra ihany koa dia mahafantatra ny zavatra maro samihafa izay misy eto amin'ny firenena ihany koa be deaibe ny fanontaniana azo apetraka be deaibe ny hitatra mbola azo atao anatin'ny adihevitra nohon'ny fotoana manapetraka kosa nefa dia tapitra aloha zany fandarantsika amin'n'ity ity amin'ny heriny isika mbola hitondra loha hevitra hafa indray mankasitraka anareo efatra mirahalahy mianaka nanaiky ny vahiny teto amin'ny mikolo hevitra tamin'izao zoma efa alina izao manome fotoana ho antsika mpijery amin'ny heriny indray ny mankasitraka antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany velo matoboko